Miarahaba anao ny tokantrano manaraka ny meteontsika tiany mazatra tongatsika amin'ny tary azo amin'ny tana-bolana atao rin'ny fandalovana raona tato atsimon'ny nosy dia niverina manga ny lanitra atao atsimon'ny Madagasikara fa misy zany anticyclone ao atsimon'ny nosy eo amin'izao fotoana izao fa saingy somary malefaka aloha zany izy amin'ny ankapobeny na zany zany nefa dia mety misy fiantraikany kely ihany amin'ny toetrandro amin'iny morontsiraka atsinanany nosy iny ho an'ny voatany kosa indray dia mety mandraondraona kely ihany fa amin'ny ankapobeny dia masoandro aloha ny tena mibatoerana ao anatin'izay ny maripana no mety sy afidinana ho an'ny ilany atsinanany voatany izay atrandro raha idirantsika amin'ny atsipiriny ny toetrandro ho an'ny 3 andro ho avy dia toy izao ho an'ny rapiso aloha dia manorana tandrimodraona ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritra vatovavy mandraondraona kosa ny andro ho an'ny Andalasy Analambovo ho an'ny ilany atsinanana Lalamanga Vakinakaratra Moronmaniaky kosa dia somary misy raona vao maraina fa misava ihany koa zay rehefa avy eo ny ambiny dia mibalika ny masoandro. Raha ny apiso tolakandro dia mbola mitohy hatrany ny oran'andro zany indrindrandrindra amin'ny morontsiraka atsinanana fa saingy somary aty amin'ny faritra Analanjiro sy atsinanana indray no miaina an'izay ho an'ny ilany atsinanany avoatany kosa alaotra mangory ny ilany atsinanany faritra Analamanga Vakinakaratra dia mandraondraona ny andro ary ny any amin'ny manodidina ny Ambibesy any Anosibe kosa misy hatrany ny tandrimodraona ho an'ny zay rapiso ariva izay ny maripana vavinavina ho an'ny rapiso izay eo amin'ny 6 degré eo ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary 20 degré kosa ny ambony indrindra hitany amin'ny faritra Vakinakaratra avokoa izay rehetrarehetra izay ny any amin'ny morontsiraka atsinanana kosa eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ho an'ny tapany atsimo atsinanana ary 7 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny tapany avaratra ho an'ny ilany andrefana kosa eo amin'ny 17 sy 20 ho any amin'ny tapany atsimo andrefana ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa misy tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny androny sabotsy kosa indray dia misy hatrany ny oran'andro zany hoe any amin'ny distrikany Andalasy Analanjiro mandraondraona kosa ny andro atsinanana sy vatovavy ary fidinany mahazo ihany koa ny any amin'ny faritra alaotra mangoro any mety misy orana mandalo ihany ho an'ireo tiraka ao anatin'izay ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay androny sabotsy izay zay meo apily ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary ny ambony indrindra ihany koa eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ihany koa dia torak'izay eo amin'ny 15 ny tapany atsimo atsinanana ary 17 ka hatramin'ny 30 ho any amin'ny tapany avaratra ny aty amin'ny ilany andrefana ihany koa torak'izay dia misy fiovana firy eo amin'ny 13 degré celsius eo ny ambony indrindra amin'iny morontsiraka andrefany nosy iny. Amaranantsika azy ny androny alahady mety mbola hita taratra hatrany aloha zany ny tandrimodraona any amin'ny distrikany Andalasy Analanjiro fa miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny distrikany Taolagnaro ny avoatany dia mety misy ny faritra sasany mahazo zavona zany ho an'izay androny alahady izay ny ambiny balika tanteraka hatrany ny masoandro ny maripana vinavina ao anatin'izay dia eo amin'ny 20 degré eo any faritry Vakinakaratra ny maripana ambony indrindra vinavina ny ilany atsinanana sy ny any amin'ny ilany andrefana kosa tsy zay misy fiovana firy eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny ambony indrindra vinavina amin'iny morontsiraka andrefany nosy ny any amin'ny ilany atsinanana moa zany eo amin'ny niakatra kely 30 degré ny any amin'ny tendrony avaratry nosy. Izay ny meteontsika tamin'ity anio ity raha fitondray fotoana manazy dia